Miarabantsika rehetra isan-tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy, tratran'ny ty maraina feno fitahina ity indray. Tahina ny tokantranonao, tahina ny ankonanao, tahina ny ateraky ny kibonao, tahina ny anananao rehetra. Faly miaona amitsika satria fitahina manokana avy amin'Andriamanitra ny ahafahana mbola miaona salama tsara noho ny fahasoavan'ny Tompo. Androany moa dia hianatritsika atoroko anao indray androany hoe mamantatra ny atao hoe osotra na hoe onction izy amin'ny teny frantsay, osotra. Ny dikan'io teny osotra io amin'ny teny grika dia hoe mashbak, hoe mashbak. Dikan'izay zany dia hoe nofonoson-javatra, nofonoson-javatra. Misy heviny anankiray ndray koa amin'ny teny hébreu hoe krisma, na ihany koa hoe nampidiran-javatra. Ianao zany rehefa hoe nosorana na hoe nandray osotra dia tsy vitany hoe nosorana fotsiny fa nofonosina zavatra zany ny fanahinao. Mombanao rehetra mihitsy zany nofonosiny fanahy masina. Dia eo ihany koa hoe nampidiran-javatra zany natao injection, ninjectena fanahy masina zany ianao. Donc zany misy karazana natura hafa mihitsy ao anatinao rehefa nosorana ianao. Ohatra zany ohatra hoe mamonjy ianao fotoam-panosorana lehibe eo am-piangonana, izy ireny tsy zavatra natao anaiterana antsika fotsiny fa tena misy heviny ara-panahy hoe nampidirana zavatra ianao, nofonosina zavatra ianao. Ary apartiran'iny dia lasa marina aminao le ten'Andriamanitra hoe tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Marina aminao le ten'Andriamanitra hoe zay mikitika anareo izy dia mikitika ny anak'Andriamasoko. Lasa sarotiny amin'ny olona anankiray zay nosorany Andriamanitra, zay mahatonga azy milaza hoe aza manendry ny olombo osotro Jehova. Salasala amin'izay zany raha azavaina fohifohy. Ary io zany rehefa ao aminao ny osotra dia lasa misy herin'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina miasa ao anatinao. Rehefa tafiditra ao anatin'ny olona anankiray ny osotra dia lasa misy herin'Andriamanitra tsy takatry ny saina miasa ao anatiny. Zany hoe manomboka lasa olona mahagaga ianao. Zavatra tsy vitan'olona fa vitanao. Zavatra mampitaraina ny olona rehetra tsy mampitaraina anao satria nampidiran-javatra ianao, nofonoson-javatra ianao. Zavatra sasala amin'izay ka rehefa tonga mamonjy an'ireny fivoriam-bavaka ireny ianao, na hoe tonga amina toeram-pivavahana anankiray, aza mankeo amin'ny toeran'io amin'ny alalana fahazarana. Fa rehefa tonga eo ianao dia saintsainy sady hoe inona indray zany androany ny zavatra ho raisiko. Eny fa na dia ndeha ataoko ty fandarantsika eto amin'ny Facebook sy YouTube ity, dia tena milaza aminao ao fa misy fanatrehan'Andriamanitra eto. Raha tena raisinao sérieux ny fiainonao ny hafatra, raisinao sérieux ny révélation zaraiko anao eto, dia ho hitanao tsara fa na io aretinao io ranjavonao azy satria tonga eto aho miaraka amin'ny fahefana lehibe, miaraka amin'ny osotr'Andriamanitra, miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina zay afaka anasitrana, afaka mahaolana, afaka androaka ny asan'ny démonia rehetra. Ka zay resako hoe raha tonga eto ianao dia tongava miaraka amin'ny etaeta fa za tonga fotsiny miaraka amin'ny fahazarana. Mety efa imbetsaka zao ianao notsorana diloilo fa mety tsy mbola nahatsapa zavatra, fa raha manomboka hovanao ny comportementanao, raha manomboka hovanao ny fomba fijerinao ny amin'ny osotra, dia milazanao fa ho isy zavatra tsy ampoizinao hitranga. Misy tantara rehefa ao anaty baiboly ao amin'ny bokin'ny Matthieu 5:20 rehefa tonga ny antrano ianao azonao averina vakina na hoe rehefa misy toerana malalaka ahafahana mamaky baiboly miaraka aminao moa baibolinao zao dia afaka mandray baiboly ianao dia mba jereko Matthieu 5:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7:10. Matthieu 5:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7:10. Dia rehefa tsara fa misy an'ilay tantaran'ilay Virginy 5 endry sy 5 adala. Zay no resahanao anatin'ilay. Mba hainao ny tsy mampitovy an'ireo vehivavy ireo. Jereo ny isa mitovy, samby anaky-5. Ary samy nitondra fanala. Fa jereo tsara fa nampiavaka azy dia ny diloilo tao anatin'ilay fanala. Le diloilo, le soliky, le osotra. Teo zany nampiavaka azy. Ny vehivavy manko ravana raha mamaky tantara ianao ny raha mandinika baiboly dia mirepresente ny fiangonana. Zany hoe isika fiangonana no tiany afatra io ho resahana hoe misy ao anatina fiangonana ny Virginy 5 endry sy ny Virginy 5 adala. Zavatra misy zany ka ny any nametraka
fahasamihafana dia tsinona fa ny diloilo zay mentiny. Ny dimy hery dia nanana fanilo mirehitra sady mbola nisy solika koa tao, fa ny dimy adala indray koa ny rehetra kanefa tsy nanana solika reserve izy. Teo zany ravana nampiavaka azy ireo. Ka mitovy tsisy valaka amintsika pino zay nandray an' Jesosy, samy manana ny fanamasina, fa ny ray misy ositra fa ny anankiray tsy misy ositra. Mampatahotra ry havana, mampatahotra ny fiarahanao amin'ny Jesosy amin'ny fotoana maina io resaka ositra io. Ianao ve zao mbola mandinika tsara hoe aiza hoaiza ny ositra ao anatinao, aiza hoaiza le diloilo ao anaty fanalanao, mbola mirehitra ve no sa efa manomboka mangatsiaka, mbola ao tsara ve le fanomponao an' Jesosy sa efa manomboka ketraketraka ianao zao. Zay zavatra zay mba dinio kely, zavatra zay mba somary asivo kely fandiniana, satria mampatahotra be mihitsy ny fiarahantsika amin'ny tompo raha ohatra ka maina ny diloilo. Tsy azoko antoka mihitsy hoe aharitra hatramin'ny farany ianao raha toka tsy manana ositra. Io zany mila tena hainao tsara mikolokolo an'io anatinao. Ny pino tsisy ositra na hoe tsisy diloilo dia tsy hoela matetika miseho foana le toetra ratsiny. Raha vao ianao zany tsy ampy an'io ositra io, miseho le toetra, mivoaka le toetra ratsinao, le d'origine ozy tsika, ary lasa fahambaraka senatra le izy. Tsy ampy fotsiny zany ianao mahay baiboly fa mila ositra ianao. Mety efa mahay baiboly ianao, mahay verset ianao, fa mila ositra ianao. Tena ilainao zany. Ary ho hitanao am'izay fa ahay hiproduire miracle ianao, ahay manasitrana marary, manomboka mahay mandroka demonia amin'ny fotoana tonga aminao ny herin'Andriamanitra. Ny problème ndraiky Virgine dimy adala reto ry havana dia nieritreritra izy fa ampy le nananany tao. Ary zany foana koa ny olana amina kristianina maro. Za efa ampy anah, za le mivavaka an-tragno efa ampy anah, za le ohatran'izao efa ampy anah. Be na be amintsika magnamarina tegna amin'izay fomba fijerintsika izay. Nieritreritra izy ireo fa efa ampy zay nananany. Tsy vitsy koa ny mpino zay mihevitra fa efa ao tsara, efa feno sy ny sisy. Jereo nefa Davida mpanjaka nilaza izy ao amin'ny bokin'ny Salamo fa manositra diloilo ny lohako isa maraina hozy izy Andriamanitra. Manositra diloilo ny lohako isa maraina Andriamanitra. Raha nangataka tamin'ny namany izy ireo, le Virgine io resako io, mifangataka zany amevo za. Raha nangataka tamin'ny namany izy ireo dia ozy le endry tamin'ny le adala hoe ndana mividy ozy izy. Satria rafana tsy maintsy misy prix à payer ny onction. Tsy maintsy misy prix à payer. Io no mahatonga ny kristianina maro, mahatonga anao hiavaka amin'ny lafiny rehetra. Jereo tsara le chiffre 5 raha azavaina dia tsy inona fa grâce na hoe fahasoavana. Zay ny chiffre 5, fahasoavana. Isy fijoroana vavolombelona goavana amin'ny fotoana mandray ny ositra io ianao. Hoisy karazana fomba fijery miavaka amin'ny fotoana mandray ny ositra io ianao, ary ho lasa ho fahagagana amin'ny manodidina ianao, satria ny ositra no mampamora ny zavatra rehetra. Lasa misy zavatra mora amin'ny fiainanao. Ao amin'ny Zakaria 4:1 ka hatramin'ny 7 dia manazava izy eto fa na dia volamena aza ozy izy le fanaovan-jiro, tsy maintsy nila hazon'oliva ampidina diloilo tao aminy avy amin'le ankavia sy ny ankavanana. Vakio bokin'ny Zakaria 4. Ka raha vao ny fanamasina tsy hita tsony eo aminao dia lasa décoration ianao. Hainao zany décoration zany ohatran'ny tsara fa tsy mihetsika, ohatran'ny mahafinaritra fa tsy mahavita mouvement. Zay ny décoration. Zay mahafinaritra fa tsy afaka mihetsika. Ny pino manao tsinotsinona ny fanamasina dia efa nandravany ho aviny izy. Nandray décision mihitsy allô hitsahatra treo ny ho aviko. Ao amin'ny Jacob 5:14-15, Jacob 5:14-15 magnazava izy eto misy marary rao aminareo dia aoka izy ozy hampaka ny loholon'ny fiangonana. Misy marary rao izy aminareo, aoka izy ozy hampaka ny loholon'ny fiangonana ka anositra diloilo. Tsara le dikan'le hoe loholon'ny fiangonana, tsy hoe lehilahy sola be na antibavy efa antitra na hoe olona efa manjokonjoko, satria ndraindray zay manko niverantsika n'le hoe loholona. Fa ny dikan'le hoe loholona dia olona efa voataiza tamin'ny tenin'Andriamanitra. Zay ny dikan'le izy. Zay ny atao hoe loholona, olona efa voataiza tamin'ny tenin'Andriamanitra. Mety tanora kely ianao, mety tsy fantako hoe firy taona ianao meno na amin'ny fotoana ianao voataiza amin'ny tenin'Andriamanitra,
miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, manana experience amin'ny tenin'Andriamanitra, dia efa afaka mandray an'io anarana io ianao hoe loha olona, satria izay ny dikan'ilay izy. Olona voataiza tamin'ny tenin'Andriamanitra ka mahatakatra ny fiasan'ny tenin'Andriamanitra, efa hainy zany ny tokony atao, zay le loha olona. Dia jereo amin'izay izy fa nivavaka ny finoana ozy izy. Zany hoe natao hoe vavaka ny finoana dia mibaiko zavatra hitranga. Ny olona voataiza amin'ny tenin'Andriamanitra zany matetika dia mahavita mibaiko zavatra hitranga, fa tsy miangavy zavatra hitranga, mibaiko. Satria manana fahefana, fantany fa ho aminy fahefana, dia ampiariny le izy. Ianao koa rehefa mivavaka, ianao koa rehefa mandroka demonia, ianao koa rehefa mampianatra, tsy fantako hoe mampahery olona, dia mba andana mianatra hoe mibaiko zavatra mba hitranga. Fa ny tompo izy anangana azy. Ary raha mandinika ianao, tsy avy amin'ny fahotanao ny problème, fa hoe misy olo ny finoana ve afaka hivavaka ho anao. Zay le izy. Dia jereo ihany koa ny 1 Samuel 16:13. Vakio ny boky ny 1 Samuel 16:13. Satria tao amin'le diloilo ny fanamasina. Ao anatin'le diloilo iny zany ny fanamasina. Misy olona zany zay hafahafa samy laza indray hoe tsy ty diloilo ity ny zava-dehibe, fa maninona no ampiasaina le izy. Tsy ty diloilo ty ny zava-dehibe, tsy haiko. Misy olona moa mahay mampiasa morsa hafahafa ohatran'izay foana ao anatin'le izy. Ka rehefa amin'ny olona anankiray ny ositra riavana ny zavatra hita, dia lasa mitondra fahendrena ao anaty ny ositra. Mitondra fahendrena ao anaty ny ositra. Zany hoe lasa manana fahendrena ianao ao anatinao ao. Tsy hainao hazavaina fa misy an'izay ho azy. Hainao fantanao ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Dia jereo tsara ny olomba ositra matetika tsy mandray décision diso, satria ny ositra dia tsy inona fa fiasan'ny fanamasina ao anaty. Io fanamasina io mampianatra, io fanamasina io mitarika, io fanamasina io manolo-tsaina ary indrindra manome fahalalana, mitondra fahendrena ao anaty. Amin'ny décision-nao rehetra zany manampy anao ny ositra, ary ho fantanao ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Dia rehefa ao amin'ny olona koa ny ositra ny zavatra misy, dia lasa voatafy hery ianao, voatafy hery. Zany aminao zany hoe mitafiana palitao ngezabe, fa eto indray zany mitafiana hery, voatafy hery. Azagaga zany anao rehefa hivavaka manomboka zao, ahenonao karazana akanjo zay atafin'Andriamanitra anao. Io hery io letsona hoe dinamisy, na hoe hery, tanjaka, mitondra fipoahana, explosive power amin'ny teny anglisy. Zay daholo ny dikany. Ka ho connecten'Andriamanitra amin'olona important amin'izay ianao, zay ho fitahina ho anao. Ho connecten'Andriamanitra amin'ny alana fahalalana tsy takatry ny saina ianao, zay lasa fitaovana mahery vaika ampelantan'Andriamanitra rehefa ao anatinao ny hery, rehefa ao anatinao ny ositr'Andriamanitra. Zavatra anankiray fahatelo, ahatonga anao vavolombelona, témoin, vavolombelona. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 1:8, ahazo herinareo izy amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo, ary ho vavolombelo koa ianareo. Dia rehefa tsara amin'ny teny grika ilay hoe vavolombelona dia hoe martiora. Zay ndikany hoe vavolombelona, martiora. Ahatonga anao hijoro, tsy miemotra na inona hitranga. Rehefa ao anatin'ny olona anankiray zany ny ositra dia mijoro foana izy na inona mitranga. Raha mandinika ianao dia tsy heno tsony le teny hoe martiora teto Madagasikara. Ny antony dia tsotra, tsy hita tsony ny ositra. Fa teto dia tena nalaza ary fantan'ny olona rehetra zany hoe raha salama martiora zany, zay mijoro tsy niemotra ny inona nitranga teo amin'ny fiainana. Epoka fahaefatra, ny ositra dia ahafahana miaina amin'ny fahamasinana. Lasa te hiaina anaty fahamasinana foana ny olona anankiray rehefa ao anatin'ny ositra. Tsy te hipetrapetraka izy, tsy te hanao adalana izy, tsy te hiaina amin'ny zavatra ratsy izy, fa tena lasa miaina anaty fahamasinana izy. Ositra zany no manosika anao hanao zavatra tsara, satria ny ositra dia mampirisika ny olona hanao ny asan'Andriamanitra foana, hanao ny sitrapon'Andriamanitra foana. Dia mazava ho azy rehefa manao ny asan'Andriamanitra, tsy tafieritreitra tsony ianao hanao zavatra ratsy. Raha mitory amin'ny olona ianao dia ampanantenao izy fa omena hery, tsy hifoka tsony ohatra, omena hery, tsy jangajanga tsony, satria hery no ahafahana miala ao anatin'ny faharatsiana. Be ny olona te hivavaka fa le hery ivavahana izy tsy manana. Be ny olona te hampitsahatra ny fahazaran-dratsiny, fa ny hery hitsaharana amin'ny fahazaran-dratsiny no tsy misy. Ka androany dia mitsodrano anao zay maheno eto, andray herany ianao zay avitanao manao ny sitrapon'Andriamanitra.
niositra ihany koa raha jerevanao dia afaka mivavaka amin'ny fomba surnaturel ianao. Ny fivavaka ao zany lasa fivavaka supernaturel. Mba tianao ve ho efficace anaty vavaka ianao, lasa mandaitra ny vavaka ataonao, lasa mahita sujet de prière hafa mihitsy zay le olona misy ositra. Tena lasa manjaka izy anaty vavaka, mifehy izy anaty vavaka satria tsy mivavaka amin'ny endrika tsotra fa mivavaka miaraka amin'ny fanahy. Dia ny ositra ihany koa dia ahafahanao mandresy ny ady ara-panahy rehetra. Amin'ny fotoana ianao zany miady dia lasa resinao io ady diatrehanao io, ary tonga ny fahavalonao dia miondrika eo anatrehanao. Ositra daholo raha mahatonga an'izany. Fa afito farany lasa mametraka ny devoly amin'ny toerany ianao. Devoly nge misy toerany, ary mahatonga anao anapaka sady tsy azo ny asiana zioga itso. Devoly ny plasiny dia any amin'ny faladianao any. Fa indray izy io tady hiakatra any amin'ny tampondohan'ny sasany satria tsy manana fatakarana ny sasany. Ao moa be da be loatra koa ny kristianina zay tia magnambonimbony devoly. Ary zay natonga ana nisy fotoana nampianatra hoe ny devoly tsy adivana fa roasiny. Mitovy amin'ny hoe ao amin'ny tokantrano misy anao misy akoho miditra. Ny akoho rehefa miditra eo roasiny ny fataonany satria hiady atsika niany. Matonao zay manao zavatra zay olona tsy milamina ianao. Fa raha olona mba mahazo ny raha tsara ihany, ny akoho roasiny. Dia ohatr'izay koa ny devoly fahavalo efa resy izy. Donc roasiny izy fa tsy adivana intsony. Jesosy efa nandresy azy. Amin'ny fotoana fotoana mampiasa io anaran'i Jesosy io dia efa lasa izy. Zay karazana fatakarana zay mila nanantsika kristiana. Raha avana ny lesona afaka nomeko anao androany, mila dininao tsara zany manomboka eto hoe enao tsy natao atahotra devoly intsony, enao tsy natao hiady intsony amin'ny aretiny, fa sitrano izy ny marary, roahiny demonia. Fa izy tsy tena hoe hiady amin'ny demonia ianareo. Vakio tsara ny baibolinao ary mampahery ianao fa androany andray zava-panahy ianao. Apetrao ny fonao ny tananao fa hivavaka ao anao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia manomboka ho tsapanao raha tena inonao ty zavatra resako ty, ho tsapanao fa ho marina aminao ro zavatra ny tany saiko maromaro tao anatin'ny lesona. Amin'ny anara maherin'i Jesosy no hitsofako rano ny fiainanao. Oka hiampita ny anatinao amin'izao fotoan'izao ny ositr'Andriamanitra. Oka hikasika ny ara-panahinao amin'izao fotoan'izao ny ositr'Andriamanitra. Ary mandidy ireo karazana zavatra tsy namboleny tanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, oka hiala amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraka amin'ny vavako izay miteny, hoe miala, tsy manam-pahefana amin'ny vehivavy io, tsy manam-pahefana amin'ny lehilahy io. Tsofoko rano ny fiainanao mba ho ambin'Andriamanitra, ho tahin'Andriamanitra, ahita fahagaganana ianao ary andray hery avy any an-danitra. Ao anatin'izao vavaka ataoko zao, ny aretina rehetra amin'ny vatanao io, oka ho sitrana, hoe sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ho feno hery ianao ao anatin'ny fandrenisanao ny afatra. Oka ho feno hery ianao ao anatin'ny fahenonao an'izany vavaka ataoko zany. Tononoko eto androany, niza efa kivikivy natady ho ketraketraka. Androany ho sarzena ny ositra indray ianao, sarzena ny herin'ny fanamasina indray ianao, ary manomboka hatsapa fahagagana amin'ny fiainanao, manomboka hitsangana ianao ary tsy ho kivy intsony. Ho anao zay voafaritra ao anatin'ny fahotana, tononoko ny herin'Andriamanitra hanafaka anao anatin'ny fahotana sy fahazaran-dratsy. Amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny onction de restauration ho eo amin'ny fiainanao, manonona ny famerenana milonina amin'izay rehetra ataonao, ninona zavatra zay nangalary ny devoly, dia diko averina zany, indrindra ny hafanana ara-panahy, fifoazana ara-panahy, lay hery ara-bavaka, oka ho raisinao zany amin'ny alalan'ny vavaka sy tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay ravana no afaka ny fampizarantsika indray androany maraina, mino fa mahasoanao le izy, ary tsy mitsahatra manafatrafatratsika rehetra. Raha mila fanazavana fanampiny na hoe mba te hifandray, dia afaka miantso ianao ny numéro téléphone 034 43 858 15 034 43 858 15. Zay no azoko natao androany. Androany moa tsika ao anatin'ny fotoana fifadikanana, mino fa miaraka amin'ny fahadianana aminay ianao, mino fa miaraka mandray fahasoavana, manomboka amin'ny 7 moa ny fotoana ry am-piangonana, manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed.